5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? Venez découvrir notre boutique des marques Antanmen. Vous présente Ni Vava. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Patimax, la qualité au meilleur prix. Luciano ni Fampalalambavao. Ny risoana ny fividianana tseken'ny rehetra teto Madagasikara ary risoana ihany koa ny fividianana tseken'ny rehetra ao Komoro. Mifankahazo tsara nefa amin'izao fotoana ny filoha malagasy sy ny filoha ao Komoro. Inona no antony? Tsy mifanaraka amin'ny eo anivo ny tsena iraisam-pirenena ny vidin-tsolika eto Madagasikara. Tsy misy ny mangarahara amin'ny fifanarahana eo amin'ireo kompania an-tsolika sy ny fanjakana malagasy hoy ny Paitoekarena Serge Azafy Mahovo. Tsy fantatra mazava ihany koa ny politika entin'ny fanjakana ankehitriny raha toka ny tombontsoany malagasy ho iatran'ny fanazavana. Ahina ny sin'ny fipoahana ara-tsosialy manoloana ny fanavakavahana sy ny fizarana jiro irisoa ny fanjakana amin'izao fotoana. Tsy misy ihany koa ny fandaminana mazava sy ny mangarahara mikasika ny vola ampiasaina amin'ireo jiro zaraina etsy sy eroa ireo. Tsy mifety intsony ny ankamaroan'ny fianakaviana malagasy amin'izao fety ny krismasy ny taom-baovao izao noho ny fahasahiranana lalina iainan'ny isa-tokantrano amin'ny andavanandro. Tsy maintsy mifantoka amin'ny asa fivelomana andavanandro ny tsirairay ka izay vola kely hita amin'izay no tsy njaraina hoy ireo fianakaviana naneho ny heviny. Any ivelany mahery ny roa alina ireo palestinianina maty vokatry ny adiny izy teo amin'ny Israely sy Hamas tao bande de Gaza. Olona narivony ihany koa no nifindra toerana vokatry izany. Andrasana treto izay mety ho fanapa-kevitra ho resy ny firenena mikambana manoloana ity ady ity. Ny antsipirindreo avy hatrany ary. Gavaliana ndray tomboka lasy-tombo amin'ny sy dia koa ny tokantrano amin'ny ity alina ity tonga soa eto amin'ny fampahalalam-baovao asaina mpanajana ianao hanjo izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny fotoana avy hatrany. Ny risoana ny fividianana tsy eken'ny rehetra teto Madagasikara ary risoana ihany koa ny fividianana tsy eken'ny rehetra ao Komoro. Mifankahazo tsara nefa amin'izao fotoana ny filoha malagasy sy ny filoha ao Komoro. Inona no antony? Andao fantaritsika atao anatin'ny matoan-datsoratra. Iroso amin'ny fifidianana izay tseken'ny rehetra tahaka ny teto Madagasikara ny 9 Novambra lasa teo ihany koa ny ao Komoro ny 14 Janoary 2024 avy izao. Raha miisa 20 ireo nilatsaka ho fidiana filoham-pirenena teto Madagasikara ka ny 5 tamin'ireo vehivavy, miisa 13 no nankatoavany ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Raha miisa 12 kosa ireo nilatsaka ho fidiana filoham-pirenena tao Komoro, ny 4 ihany no nankatoavany ny fitsarana avo ao an-toerana. Ny 2 Desambra lasa teo. Noho ny tsy fahatombanana, ny tsy fanarandalana, ny fitanilana, tsy karitra nandritry ny fanomanana ny fifidianana, izay niainga tany amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy. Teo ihany koa ny tsy fanekena ny latsahan'ny kandida mizaka hazo-pirenena frantsay, ny vondrona, ny tako fanovana, ny 12 tamin'ireo kandida teto Madagasikara. Noho ny tsy fanajana ny lalam-panorenana, ny tsy fahatombanana ary ny tsy isiny ny fifidianana mangarahara. Namondrona ny heriny ihany koa ireo kandida, miisa 5 mpifaninana, tsy manaiky ny filatsahan'ny filoham-pirenena Amperinasa, Azalia Soumani ao Komoro. Mitovy tsy misy valaka ny zava-mitranga teto Madagasikara sy ny zava-mitranga ao Komoro amin'izao fotoana. Izany hoe, niditra tao anaty fifidianana tsy neken'ny rehetra ny teto Madagasikara, ary iroso amin'ny fifidianana tsy eken'ny rehetra ihany koa ny ao Komoro. Antony, samy manao zavatra tsy ara-dalàna, na ny filoha komoriana, na ny filoha malagasy. Fa ny tena manaitra ny maro, mifankahazo tsara ny filoha komoriana sy ny filoha malagasy. Misy antony ve? Samy mitovy fomba fijery, raha ireo no zava-mitranga. Raha tsara tahaka izany ny fifandraisana eo amin'ny roa tonta, maninona ny tsy mbola miverina eto Madagasikara, ireo volamena any Komoro, ary tsy misy resaka intsony hatramin'izao fotoana. Raha tsy hifina, nisy olona 3 tratra tany amin'ny seranam-piaramanidiny Moroni Komoro, malagasy ny 2, komoriana ny 1, ny 20 Desambra 2024. Nitondra volamena 740 kilao saika ho any amin'ny Émirats Arabes Unis. Efa tafiditra tamin'ny raharaha fanondranana volamena 770 kilao antsokosoko ihany koa ireo olona ireo. Tsy nisy toerana intsony ny mikasika io volamena io amin'izao fotoana.
ka raha manga ny lanitra eo amin'ny filoha komorianina sy ny filoha malagasy, inona no antony tsy amerenana ireo volamina milanja 770 kilao ireo eto Madagasikara? Misy sakana hafa ve tsy ahafana miroso amin'izany? Sa efa fanahinina tsy averina ka efa misy endrika fiaraha-miasa ambadika? Efa azo lazaina ho endrika isehony izany mantsy ny sarisary hita mikasika ny fifidianana natao amboletra teto Madagasikara ny 9 Novambra lasa teo sy ny fifidianana izay tseken'ny Maronisa atao ao Komoro ny 14 Janoary 2024 avy izao. Ary kanefa natsidika teo dia tsy mifanaraka ny eo anivo ny tsena iraisam-pirenena ny viditsolika eto Madagasikara. Tsy misy ny mangarahara amin'ny fifanarahana eo amin'ireo kompani tsolika sy ny fanjakana malagasy hoy ny poetoekarena Serge Safomahova. Tsy fantatra mazava ihany koa ny politika entin'ny fanjakana ankehitriny raha toka tombontsoan'ny malagasy hoy hatrany fanazavana Henri Florian. Mandidina ny 20 dolara ny iray barila amin'ny pétrole brent eo amin'ny tsena iraisam-pirenena androany 12 Desambra. Tsy mifanaraka amin'izany ny viditsolika eto Madagasikara. Raha ny hita, tsy mitsahatra midina ny barila amin'ny pétrole brent eo amin'ny tsena iraisam-pirenena io. Misy ny fifanarana amin'ny fanjakana malagasy sy ireo kampania antsolika, tsy misy fiantraikany eto an-toerana ka izany ny fiovana hita. Manoloana izany, tokony hisy ny mangarahara amin'ireo fifanarana hoy ny paitoekarena Serge Safomahova. Ny olana miresaka solika zany eto amintsika hoe raha antsika tsara hatramin'izay tsy mifanaraka foana amin'ny resaka tsena iraisam-pirenena. Hoe midina zao ny solika amin'ny tsena iraisam-pirenena nefa ny atsika zany tady hiakatra zany le vidiny. Nisy fotoana ary le izy rehefa nidina le tsika nampiakarina satria hoe nisy an'le ataontsika hoe faty antoka ho an'ireo mpivarotra solika zany. Mila jerevana tsara hoe iza ny tena manabotra n'le firenena. Hoe tokony arahana tsara zany araka le teneniko tao hoe jerevana tsara hoa ny obligation an'ny orinasa mpamaty solika amin'ny fanjakana amin'ny karazana hetra samihafa sy ny ristorona samihafa tokony alohany. Voalovy ereo jerevana ndray koa rehefa aveo hoe inona ny tokony vola amin'ny fanjakana hoe aloha any amin'ireo mpamaty solika ireo milamina ve zay. Dia io zany rehefa aveo misy balance hoe iza manambola amin'iza, zay ny le fipetrany iza manambola amin'iza. Dia rehefa aveo hoe eo amin'izay le izy hoe mila fampikaroana amin'izay hoe inona ny antony. Misy famezana tombontsoa manokana ho amin'ny mpitondra avy eo anatin'izay so tsy misy. Dia mpitondra izy amin'ny voaroroy raha misy le tombontsoa manokana. Araka izany, ilaina ny fijerena akaiky ireo fifanarana amin'ny fanjakana sy ireo kampania tsolika ireo. Ny orinasa JIRAMA izay miantehatra mivantana amin'ny fampiasana solika. Lahara-pahamehana ny famokarana solika anatiny sy ny ady amin'ny kolikoly avolenta amin'izany famatsiana solika izany. Intsika moa zany tsy mananao tsy mametraka stratégie ahafahantsika mampiasa ny tsimiroro. Ohatran'izay koa ny gazy ao Sakara. Fa manina moa tsy ampiasaintsika io gazy ny Sakara io. Le olana zany tsy fananan'le fanjakana viana ve. So le fanjakana ve manao négociation commission aloha ho an'ny tena manokana. Zay vao mandeha ny tombontsoa pirenena. Le à partir misy seuil zany ma rentable tsara ny tsimorore. Dia ohatran'izay koa ny gaz ny aria Sakara. Satria le olana lehibe koa dia amin'ireo mpamatsy solika ireo koa misy mpamatsy herinaratra amin'ny JIRAMA. Hitanareo zany fa misy conflit d'intérêt be dia be zany mifampitipititra. Dia zay rehetrarehetra zany mila mangarahara hoe satria JIRAMA anisany mihinana solika be eto Madagasikara. Dia mila jerevana zany hatrany amin'ny contrat tsirairay ary asan'ny samfinina sy ny Bianco mikariko an'izany fa tsy mipolisy ary amoron-dalana no lazaina fa tsy mampandeha Madagasikara. Mety manadala le corruption kely madinidinika fa tsy any ny olana le ho an'ny Madagasikara.
omaly raiky amin'ny 20 desambra telo amin'ny 24 no nandeha ny fiaonana tamin'ireo vondriny mpandrarany solika anatin'ny GPM na ny groupement des pétroliers de Madagascar site Saint-Christian teny amin'ny lapany mahazo arivo. Isan'ireo lahadinika nandritra izany ny fifanarana eo amin'ireo vondriny mpandrara ara-tsolika sy ny fanjakana malagasy. Hatreto tsy misy fiantraikany ho tombosoa ara-toekarena sy ho an'ny malagasy ny vokatry ny fiaonan'ireo mpandrara ara-tsolika sy ny fanjakana malagasy raha ny hita tao anatin'izay 5 taona izay. Andrasana araka izany ny toy ny zao dinika izao. Anatin'izay raharapiriny izay zany dia tsy mipetraka araka ny tokony ho izy ilay antsoina hoe bonne gouvernance na ny fanjakana tsara tatana raha ny famorim-bahoaka amin'izao fotoana izao no jerena hoy ireo mpanao politika tsy ny tena filan'ny mponina no hiazakazan'ny fanjakana fa ny aingitraingitra ivelany. Raha ny zava-misy atao amin'ny firenena tsy mifanindry andalana tamin'ny fampanantenana izay natao tamin'ny vahoaka malagasy. Ny fanatanterana ireo asa tokony ho atao isan'ny maridefy anankiray ahafahana mitsara ny fomba fitantanana mahomby nefa nanimponina ao anatin'ny firenena iray. Tsy mipetraka io fanjakana tsara tantana io raha ny nambaran'ireo mpanao politika. Maro zany ny zavatra tsy mazava ary hitantsika ihany koa ny atao hoe vokatry ny fanadihadiana ny fitantanam-bolam-panjakana izay nataon'ny Cour des comptes raha tamin'ny voalondohan'ny taona 2024 ohatra dia nanamarika izy ireo ny tsy fanajana amin'ny antsoina hoe orthodoxie financière izay hoe fombafomba arahana amin'ny fitantanam-bolam-panjakana dia marobe ny tsy voady ary amina miliara maro ny nahitana an'izany tsy fahatomombanana amin'ny lafim-pitantanana izany. Entina anambarana zany fa tsy mbola mipetraka ilay atsotsika hoe fanjakana tsara tantana ary hoe bonne gouvernance eto Madagasikara. Tsy azo andrefesana firenena iray mandroso na hoe mirindra ny fitantanana ny fananana fotodrafitrasa fotsiny ihany fa ny fandrosoan'ny firenena anankiray dia ilay vahoaka ao aminy aloha hoe afaka miaina pilaminana ve ary afaka misakafo, afaka miary, afaka miasa ary maro amin'ilay vahoaka ve ny tena hoe tafiditra ao anatin'ilay hoe mamokatra ka ahafahana mametraka maridrefy amin'izay fandrosoany ny firenena izay. Miankina amin'ny mpitondra ny fametrahana io fanjakana tsara tantana io raha ny fanehoan-kevitra ireo mpanao politika hatrany. Milaza aminareo ao fa nisy kilemany teo aloha matoa le président zany tsisy président hazo 100% na hoe anina zany fa matombo misy olo manaly ny amanetsiny ny tsy nifidy azy dia misy zavatra tsy milamina io zany ka amin'izao fotoana izao dia hanao changement d'équipe izy tsy hoe tsy nety ny teo taloha misy ny mety mahomby ary mila récupérena na mila reconduction ka le bonne gouvernance zany marina fa miainga amin'ny président fa miainga amin'ny équipe koa io zany du chef d'équipe fa mametraka zao dia tsy magnatanteraka président ilio zay ary zao dia milaza ny fidiranao agnatin'ny antoko au pouvoir tsy midika hoe zay raha ataonao ka mety aby zay raha ataonao ka amen tsy zany. Hitarafana ny fampiazana ny fitantanana ny firenena ny fiainam-bahoaka ao anatiny raha ny fanazavana trany. Tsy mipetraka ny tena fitantanana ara-drarina ny volam-panjakana matoa ny vahoaka malagasy hatramin'izao dia mbola ao anatin'izay fahasahiranana izay. Ny fitantanana mantsy amin'ny ankapobeny tsy hoe fitantanam-bola ihany fa ny fitantanana amin'ny ankapobeny fiarahamonina mihitsy ny hoe ahoana no ahafahana manova na mametraka antsoina hoe pakady mahomby ho an'ilay fiarahamonina mba iroso amin'izay lafiny hoe olona miasa, olona mamokatra, olona vonona samy ampandroso ny firenena ny vahoaka ao anatin'ilay faritra anankiray na ilay firenena anankiray. Midika matoa zay mbola tsy tsatratsika amin'izao fotoana izao dia mbola tsy mipetraka tsara ny pakady ary mbola tsy mipetraka ilay atsotsika hoe tena fitantanana ara-drarina sy mahitsy eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy tokony iaina ao anatin'ny fahantrana lalina tahaka ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny vahoaka malagasy raha tokony mipetraka araka ny tokony ho izy ny fanjakana tsara tantana ary fanjakana mijery ny tena laharam-pahamehan'ny vahoaka. Ny laharam-pahamehan'ny vahoaka no ilan'ny fijerevana akaiky ary ireny no tokony amoahan'ny fanjakana vola be. Fa inona sy ny fipoahana ara-tsosialy manoloana ny fanavakavahana ny fizarana jiro iriso ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana tsy misy ihany koa ny fandaminana mazava sy ny mangarara mikasika ny vola ampiasaina amin'ireo jiro zaraina etsero ireo fanajadiana.
Aina ny sy ny fipoahana ara-tsosialy raha ny zava-misy eto amintsika kehitriny, indrindra amin'izao ankatoky ny fety izao no jerena. Voamaly, ny korotana ny mponina amin'ny fokotan'ny antsalovana no ny olana teo amin'ny fizarana jiro, irosoan'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana. Fizarana jiro, izay karaha-pifidianana no tambiny ny raha ny fanazavana. Tsy misy fandaminana mazava mikasika ity fizarana jiro tambiny ny fifidianana ity, ka izao miteraka korontana sy savorovoro izao. Savorovoro aina iteraka fipoahana ara-tsosialy eto Madagasikara. Fanontaniana mipetraka ny hoe inona no idiran'ny karaha-pifidianana amin'ny fizarana jiro ataony ny mpitondra fanjakana? Tsy filohan'ny malagasy iray manontolo ve ny mpitondra, ka misy omena ary misy ireo tsy mahazo fanampiana? Vola avy aiza no nahafanana azo ireo jiro zaraina ireo? Vola izay tsy voasoratra anatin'ny lalàna mifehy ny teti-bola-panjakana 324 akory. Mendrika hahalalany marina rehetra mikasika izany ny vahoaka malagasy. Mila mazava amin'ny vahoaka ihany koa ny fampiasana ny volam-bahoaka, isin'ny mangarahara sy ny fanjakana tsara tantana, izay voalaza fa tsy maintsy ho amafisana ny fametrahana azy. Nandritra ny fiatrehanan'ny Covid-19 tsy aivina no efa niteraka savorivory ny fomba fizarana vary mora nataony ny mpitondra fanjakana. Tsy nisy ihany koa ny mangarahara momba ny fampiasana ny vola tamin'izany fotoana. Io tsy fisian'ny mangarahara io no antony ny tolona natao sy fitakiana fanovana amin'izao fotoana. Ny tolona sy ny fitakiana izay mbola mitohy ary efa nivadika ho tolom-bahoaka amin'izao fotoana izao. Mbola ambany ny tany zaza tsy mahay mamaky teny sy manoratra raha ny eto Madagasikara amin'izao fotoana, hoy ny fanehoan-kevitra ireo firaisamonim-pirenena androany. Voahilikilika ihany koa ireo vondron'olona marifo sy sahirana raha ny nambarany teo anivo ny firaisamonim-pirenena M6 Tatao ny paikady mpanjakana izay tena marefo malona izany raha ny fanazavana Christian Jimby. Manodidina ny 520,000 mponina eto Madagasikara amin'izao fotoana ny tsy mahay mamaky teny sy manoratra, araka ny fanisana ankapobeny andihy amin'ny fahatelo na ny RGPS 3 ny taona 2024. Ny faharefon'ny paikady mpanjakana sy ny tsy fisian'ny fanentanana eny anivon'ny fiarahamonina amin'ny fampidirana an-tsekolin'ny zaza malagasy no anton'izany raha nambaran'ireo firaisamonim-pirenena. Ny mahakasika ny idiran'ny tetikasa no tena nazavako azy. Eny mbola ambony ny tahatsy fahaizana mamaky teny sy manoratra, nefa hitantsika amin'ny fivoarana teo amin'ny hoe rehefa natsaraina zany ny fomba fitantanana any anivon'ny sekoly, dia ny fitanana an-tsekoly an'ireo zaza zany efa manomboka miakatra, ary ihany koa ny vokatry ny fanadinana na fanadinana fifindrana na fanadinam-panjakana dia efa manomboka miakatra. Raha mitoy zany ny ezaka efa natao dia antenaina hoe hiakatra izay. Fankoatra izay, isan'ny voahilikilika hatrany ireo vondron'olona marefo sy sahirana eny anivon'ireo toeram-pampianarana raha ny nambarany teo anivon'ny firaisamonim-pirenena M6 Tatao androany. Latsaky ny ray isan-jato ny sekoly ihany nomba ny raharaha momba izany teo aloha, fa rehefa nisy ny fanentanana sy ny fanomezana tantsorika nentin'ny skola ka nampahafantatra ny mahazava-dehibe ny fanabeazana mampiaty dia 50 isan-jato ny sekoly iasana amin'izao fotoana izao no mijery manokana an'izay vondron'olona marefo sy sahirana izay. No tanterana androany tetsy Ambarandrana ny atrikasa fanapariana ny vokatra tamin'ny fizohina sy ny fanaramaso fahatelo, ny fangarahana sy ny tamberina ndraiky teo amin'ny sehatra ny fanabeazana tao anatin'ny tetikasa skor. Fa amin'izao fankalazana ny fety Noely izao nitondra afatra ho an'ny mpino FJKM sy ny vahoaka malagasy ny filohan'ny fiangonana Dr Irako Andriamaso Ami nambarany tamin'izany fa mila mahery isika manoloana ny fiainana amin'izao fotoana izao ka ny taterahan'ny mpamonjy ka ny fahaterahan'ny mpamonjy no hitondra hery ho an'ny isam-batan'olona manoloana ny fiainan'ny tsotra ankehitriny. Fanampanazavana. Mahereza ry zanak'Andriamanitra, mahereza ry zanak'Andriamanitra. Fa ny zanak'Andriamanitra dia tonga olombelona mba hahatonga antsika olombelona ho zanak'Andriamanitra. Koa ianao izay mino azy mifalia, mahereza ry zanak'Andriamanitra. Fa nidina teto an-tany ny zanak'alahy tokan'Andriamanitra, nidina teto an-tany mba hitondra antsika ho any an-danitra. Koa ianao izay mino azy mifalia, mahereza ry zanak'Andriamanitra. Fa teraka tao an-tranom-biby
ny zanak'andriamanitra satria lozany abibiny ny zanak'olombelona so fa tonga jesosy hamerina amintsika ny hasiny maha olombelona atsika ko ianao zay mino azy mifalia ry zanak'andriamanitra fa teraka atao anaty alina maizina ny zanak'andriamanitra satria indro ny aizina manarona ny tany ny espito manarona ny firenena so fa tonga jesosy ho fahazavany zao tontolo izao ianao zay mino azy mifalia mahereza ry zanak'andriamanitra fa teraka ho zazakely ilay mpanjaka ka nanamparany Herôda ny fahefany nampiasan'ny heriny tafika teo an-tanany ilay Herôda natahotra fadiranovana niaro ny sezany ka zazakely avy ny nofofony faty tsy maintsy nentina nitsoka zazakely avy ny naringany na izany aza ianao zay mino an Jesosy mifalia mahereza ry zanak'andriamanitra fa teraka atao anatin'ny fotoana fanjanahantany Rômanina Jesosy vakiny no nitondra ny tany ary Herôda zay jiosy mpiray petsapetsa tamin'ny mpanjanatany izy ihany no nampijaly ny jiosy mpiray tanyrazana taminy so fa tonga Jesosy hamerina ny fanantenan'ireo malemy hanaovan'ny mahery tsindry azo lena ho toko andreo mila vonjy dia ireo vahoaka nampahantrainy tsy matahotra n'Andriamanitra ho ianao zay mino azy mifalia mahereza ry zanak'andriamanitra dia mirary krismasy sambatra miaraka amin'i Jesosy Emmanuel lavana malala ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany amen. Melohan'ny verenantsika ho ny lafim-baovaony sosialy samihafa dia andao fatarina fa tolotra miavaka no atolotry ny Canal Plus Madagasikara amin'izao fety izao 10 mialina ariary ny décodeur miaraka amin'ny abonnement to canal iray volana iparitaka manerana ny Antananarivo ihany koa ireo mpiasa ao amin'ny boutique Canal Plus Analakely anao road show ahafahana misitraka izany tolotra izany na manao re-abonnement ihany koa onona saina. 10 mialina ariary amin'izao dia efa mahazo décodeur Canal Plus miaraka amin'ny abonnement to canal mandritra ny iray volana maimaimpona ny fametana azy. Ao anatin'ny efa 30 taona ny Canal Plus sy amin'izao taona vaovao sy krismasy zao dia manana tolotra izay atao Canal Plus. Misy ny re-abonnement izay 30 andro. Raha manao re-abonnement ianao ka mitazona an'ilay bouquet anao teo aloha dia omenay 30 andro to Canal Plus zany hoe misokatra daholo ny chaîne rehetrarehetra ao ihany koa ho anareo zay tsy manana zay mbola tsy manana dia afaka manjifa izany koa ianareo amin'ny boutique ny Canal Plus rehetra anao caravane izay miala eto amin'ny boutique Analakely dia itety Antananarivo izay manomboka androany ny rapitso sabotsy ka raha mahita sendranay mahita eny an-dalana eny ianareo dia afaka manakana ianareo fa sady afaka manao re-abonnement izay no afaka ihany koa izay manao vente eo ny eo dia ararotika etona fa ny boutique Analakely manokana dia misokatra ny rapitso sabotsy misy ny animation dadabe Noël ato ny lahady koa izahay dia misokatra manao demi journée dia manentana anareo izahay ho anareo zay mbola tsy nanana ny manana Canal Plus dia anjifa izany mandalo eto amin'ny boutique Analakely sy zay boutique ny Canal Plus rehetrarehetra manodidina. Manoloana ny fitoanan'ny fifamoivoizana amin'izao fety izao iparitaka manerana Antananarivo ireo mpiasa eo anivon'ny boutique Canal Plus Analakely mandeha bisikileta mandeha fiara ho fanakekezana ireo mpanjifa anao road show. Tongava manao re-abonnement tongava mampitra Canal Plus amin'ilay promotion 50 000 ariary fa mahazo cadeau daholo zany zay tonga eto rehetrarehetra anampianan'izay koa rapitso zay tonga rehetrarehetra zany mitondra ankizy mitondra ny ankizy fa misy fizarana friandise aty misy calendrier koa fizarana calendrier ihany koa. Misy ny fiarahana makasary amin'ny Père Noël zany eto boutique Analakely miandry anareo zany zay vonina andrainareo zoma manomboka androany rapitso tontolo andro sabotsy ny alahady tapakandro maraina. Isy ny fanomezana miavaka sy fahatsiarovana amin'ity fety Noely ity ho an'izay tonga ny amin'ny boutique Canal Plus Analakely manomboka rampitso. Lafim-baovao hafa dia noho ny fiovan'ny toetrandro izay miteraka tsy fampinirandro miroso amin'ny fanaovana varin-tsaika avokoa amin'izao fotoana ny akamaroan'ireo tany-tsapam-bolo vary ao amin'ny fokontany ilay lava andrefana commune Ankadivorobe district Antananarivo Atsimondrano teknika mpambolem-bary nentin'ireo tany-tsavy any amin'ny faritra Atsimo Atsinanan'ny Nosiny toa ny Manakara sy Vohipendo ialana amin'ny mety fahafatesan'ny vary ambolena rehefa tonga ny rano. Daniela Minarso.
misedra olana noho ny fiovan'ny toetrandro avokoa amin'izao fotoana ireo tanytsapamboly vary ao amin'ny fokotan'ilay lavandrefana komuna Kadivorobe distrika n'Antananarivo Atsimondrano. Maina ny tany, tsy misy rano ny tanimbary, tsy afaka manetsa mazava ho azy ireo tantsaha raha izao no fotoan'ny fanetsana. Antony roson'izy ireo amin'ny fanaovana varitsaika amelomana trano ny vary volen'izy ireo rehefa tonga ny rano. Ty zao atao hoe varitsaika raha ty dia efa nefatra ny ahy izao nanao an'izao. Efatra taona. Tsy nanao an'izany fa ketsa foana teto. Dia amin'izao izy le misy rano zany dia be rano manko ty izao rehefa amin'ny fotoan'andro. Dia raha ataona ohatr'izao izy dia mba maniry izy aloha mandra-piavin'ny rano dia tsy maty. Tsy voafely ratsony le toetrandro satria tamin'ity zao nanantena ny olona hoe isy rano anaitsana. Tsisy nefa ny rano fa tsy maintsy izay nanao varitsaika zao na azo tombony amin'izao. Ie satria hitanareo zao mbola tsisy rano aty. Azahoana mihitsy izy ka. To zany tena marina raha tamin'ny andro taloha fa maitso to. Zao nefa nisy zaoko zao. Zao vao hoe manao ireo niaza amin'ny vary fa ngamonjany misy fidireo ty pôzipôziny vary atao to. Reny zao vary atao eny fa tsisy vary anana zany fa atao fotsiny eny zay misy ny orana dia misy kely izy tsisy dia fa mandeha amin'izao eny. Eo misy le toetrandro fa ny orana efa miembotra be moa le fambolena koa zany tsisy mamokatra. Hitanao zao fambolena vary zao. Nefa taloha tety zany aketsa. Dia zao teto hoe zao le izy dia inona moa nanan'ny olona fa dia atao eny zany dia maniry izy dia fa raisina zay vao no tsy maniry izy dia fa. Ny volana desambra tahaka izao tsy hivina no irosona ny fambolena io varitsaika io. Ny varitsaika izay isan'ny teknika mpambolem-bary avy any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana ny Nosiny tahaka ny Manakara sy Vohipeno. Mahomby kokoa raha ny fanazavan'ireo tantsaha ny fanaovana varitsaika. Antony atsatoka avy hatrany ny vary amin'izao tsy misy rano izao ka rehefa tonga ny rano be efa mitsiry ilay vary ka tsy maty ny rano intsony. Ny rano izay voalaza fa miakatra be ary tsy voafehy intsony rehefa tonga tsy miato ny rotsakorana. Mifandraika amin'izay dia mbola lavitrezaka ny fampiarana ny fizakantena ara-tsakafo ho an'i Madagasikara raha ny paikady fanjakana amin'izao fotoana no jerena hoy ny ben'ny tanàna ny kaomina Ambotrimanjaka Androany. Fohy ezaka hatrany ny vahaolana arosy ny mpitondra fanjakana ary tsy misy ny tosika ho an'ireo tantsaha-mpamboly. Ny eto amintsika izay tsy misy finiavana manokana ny eo amin'ny fanjakana hijery ny olany eny fotan'ny tantsaha raha ny fanazavana. Mbola mijanona ho fanambogavana ho amin'ny mpitondra fanjakana ankehitriny ny fampiarana ny fizakantena ara-tsakafo ho an'i Madagasikara ho ny ben'ny tanàna ny komuna Ambotrimanjaka Androany. Ny akamaroan'ireo tantsaha izay misedra olana vokatry ny tsy fisian'ny tosika avy amin'ny fanjakana fa eo ihany koa ny tsy fisian'ny paikady mahomby eo amin'izay sehatra ny fambolena eto amintsika izay. Raha jerena ny tatitry ny filakevitry ny minisitra tamin'ny 20 Desambra lasa teo, hifantoka bebe kokoa ho an'ny fanofanana ny vehivavy sy ny tanora, fa ihany koa hanome masom-boly sy zezika ho an'ireo tantsaha ny fanjakana, vahaolana izay fohy ezaka hatrany, toy ny fampanantenana pôkaty izay efa nataon'ny filoha Andry Rajoelina tao anatin'izay 5 taona nitondrana izay, hoy hatrany ny ben'ny tanàna. Raha zatra misy moa zany, ny ainana sy natrehana namitan'izay manda voalohany ny tonan'ny filoha Andry Rajoelina zay zatra fantatra aloha na hoe isy zay na tsy isy zay fampifanana manokana ao anatin'ny 100 andro ho an'ny tantsaha na ny vehivavy na ny lehilahy romena sehatra manokana ny fambolena. Ny fampifanana eo ihany. Fampifanana zany nge raha mahay ny olona dia mampianatra azy, raha tsy mahay ny olona dia tsy hampianatra azy fa tohana ihany zany tena ilain'ny mpambola sy ny tantsaha ny tohana zany na ara-pitaovana io na masom-boly io na ny zezika io fa raha fampifanana zany tsisy olona tsy mahay manetra, tsisy olona tsy mikarakara tambariny zany fampifanana amin'inona moa sa hoe ny ingénieurny agronome ve no alefa midina te Ambotrimanjaka ohatra. Na mafisy ny hatrany fa tsy tokony ankin-doha amin'ny fanafarana vary avy any ivelany isika eto Madagasikara raha toka misy ny paikady mazava avy amin'ny mpitondra fanjakana eo amin'izay famokarana izay. Tsika nge ny volo vary zany nge zany vary zany nge ta Madagasikara tsy tokony anahirana ny malagasy fa zay fotsiny hoe ny fanampiana le tantsaha na hoe resaka lalana io na fampitaovana ny teneniko teo na ny masom-boly na ny zezika na ny fanampiana azy ara teknika
ho andreo manampaizana vokarin'ny université zany tsy misy eta Madagasikara tsy tokony anavatra vary zany Madagasikara fa tsika zany zao miazakazaka amin'ny fanafarana vary be dia be tsy tokony tsy forohana io andaniana vola tsy tambo tsy tanono manina zany na vola ivena hoe reny no entina anampianandreo tatsara io anampiananay tatsara amin'ny favitaovana sy nitenenina rehetrarehetra teo dia milamina tsika le stratégie le fomba fijery mihitsy zany tokony hovaina hoe tsy tokony anafatra vary tsony tsika. Ankoatra ny fizarana jiromora izay ataony mpitondra fanjakana ankehitriny nankantoavana tamin'ny filakevitra minisitra farany teo ihany koa ny famerenana ny fizarana varomora. Voapirofo araka izany fa ararotin'ny fitondram-panjakana ity fanitrano malagasy amin'izao fotoana ity ny vahoaka malagasy ihany koa izay tsy manapidiny ka tafaroboka ao anatin'izao politika ny rajoelina izao. Resaka vonolona tany Ambatoboeny ny resaka fakanakeriny sy ny fitaraina ny vahoaka maro makasika ny hery famoretana ataony mpitandro ny filaminana idirantsika izay rehefa avy ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao ao aoriana ireto dokam-barotra foy ireto. Découvrez de nouvelles sensations. La Fibre Go est chez vous pour 99 000 arrières par mois. Oui, vous avez bien compris, 99 000 arrières seulement. Abonnez-vous vite en Télémashop. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? La boutique des marques vous attend. Nous vous proposons une large gamme de marques de sacs, chaussures et divers accessoires pour satisfaire votre style. Adidas, Fossil, Lacoste, Lancel, Michael Kors, Nike, Tommy et d'autres marques les plus appréciées. Venez découvrir notre boutique des marques à Antalmine. Téléphone 034 81 978 01. La boutique des marques vous attend. Isorintrana tsy misaraka ny fahitalavitra kolo tavaviana somatsara tao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao indray tsy mifety intsony ny akamaroany fianakaviana malagasy amin'izao fety ny krismasy taom-baovao izao no ny fahasahiranana lalina iainan'ny isa-tokantrano amin'ny andavanandro tsy maintsy mifantoka amin'ny asa fivelomana andavanandro ny tsirairay ka izay vola kely hita amin'izany no tsinjaraina hoy ny fianakaviana naneo ny iviny. Aleo mihinan-kely toy izay mandro fotsy io no abolana malagasy isan'ny fampiasany maro amin'izao ankatoko ny fetin'ny krismasy farantaona izao. Sahirana avokoa amin'izao fotoana ny akamaroan'ny mponina ny anina androany tadiavina androany maro ny tsy anasa raha toa ka mikatso ihany koa ny akamaroan'ny fidiram-bola andreo manao asa tena amin'izao ankatoko ny fety izao no ny fiakaran'ny vidim-piainana. Minay zao le asa tanana zany amin'izao dia mitombo be le vidim-by zany nefa le varotra tsy dia manana fa tsy mitombo tsy mety zany fa eo ihany eo zany. Le feto avy zao sahirakirana ihany satria rehefa feto ohatr'izao mantsy zany ny olona tsy dia mila an'le vy loatra fa any amin'ny laoka sy ny karazany hoe ny akoho ny vorona. Tsy mahazo an'izany aloha raha ohatranay tsy mahatakatra an'izany. Mitovy amin'ny fiainana andavanandro fa rehefa hoe mahita hoe laoka kely sy ohatr'izay fotsiny zany fa ny hoe ambonimbony kalitao zany tsy misy. Fety ny andro zao ny vidiny entanay tsisy mividy le any anosy be zay mantsy mivarotra dia mampifilafila be le mpividina hividy ary izy mitetisena indraindray iray pakeny lafinay roa pakeny fa le izy tsy ampy hohaninay miatika fety zay na roka pokara mba hitanay dia zay no hohaninay hena kely ohatra hoe fefany mihinana 2 arivo na falifalinana ekizy dia mba zay mba mihinana kely aloha zay fa le tsenanay aloha tsy mandeha. Hoarina tamin'ny taondasa mafimafo ireo renim-pianakaviana naneo ny heviny ny vidaka ny vidim-piainana tamin'ity taona 2022 ity. Raha izao fahasahiranana iainana izao sarotra hoy izy ireo ny anaovana fety amin'ny krismasy sy taom-baovao avy io. Tena sahirana be mihitsy zao zay sady tsy misy vola mihitsy. Ny asa koa moa tsisy raha teo.
tsisy briky toma fa mikaramitao briky zao ny asanay dia manao asa tselika fa tsisy vola dia mety tsy manao fety angambany amin'izao. Mba nisy kely ihany aloha tamin'ny herintaona fa tamin'ity vao tena sahirana be izay. Tena tsy mbola vao io tedavina tsy hay zao raha mety mbola tsy hihinana ary angamba. Tamin'ny herintaona aloha eo ihany fa ny amin'izao tena ohatrany tana zany fa rehefa hoe salama fotsiny zany ianao amin'io andro anankiray io tsisy manan-kitaba tsisy hoe manahirana aretina ohatr'izany dia zay zany aloha ny tiana. Zay eo zany aloha no hatrehana zay misy tsy afaky ny amorona misy fa zay misy. Tsy ivana midangana avokoa amin'izao fotoana ny ankamaroany ireo kojakoja ilainy tsirairay amin'ny fiatrehana fety. Raha tsy laza fa-tsy ny vidin'entana fampiasa amin'ny andavanandro toy ny vary ohatra izay efa hananika ny arivo ariary ny rekapoka, ny vidin'ny vorona, ny zava-pisotro sy ny maro hafa antony tsy hanaovany ankamaroany fianakaviana malagasy fety ho hatrany fanasafana. Ny safidy ny anna fanisehatra eto Madagasikara amin'ny faraka amin'ny 3 Desambra ho avy ireo mpanakanto malagasy efa misehatra amin'ny sehatra iraisam-pirenena Chaine sy Denise. Hiavaka ny fankalazana ny fetin'ny faran'ny taona amin'ny ity taona ity anao antsehatra anafana ny faran'ny taona ny ambassadeur ny Telma izay Chaine sy Denise samba ny hanoanao fampisehoana hafaran'ny taona eto Madagasikara izy ireo raha ny fanazavana. Maro ny mpankafy no nangataka izany ka antony namalina ny antso. Fanaovana eto an-tanàna anisan'ny betsaka ny mpankafy-anay hoe nangataka hatramin'izay dia fotoana zany afahana mamaly fitiandry zareo regny hoe allo isafiditsika amaragna antaona aty Antananarivo ka io zany na ohatra karoltaona na toeragna hafa dia tegna hoe tetiny tegna fa safidinay anaovana an'izay farantaona zay. No mafisin'ny tompon'andraikitra anivon'ny Telma fa hanoana ny hetsika izy ireo amin'ny maha ambassadeur ny Telma ny Chaine sy Denise. Le izy tsy misy hoe new vahiny fa ny anatin'le izy le concept zany mazava be koa ny fiaraha-miasa tamin'ny Telma tamin'ity satria efa asika tsaina ihany koa Chaine sy Denise efa ambassadeur ny Telma dia donc naturel be le fomba fiaraha-miasa tamin'ity. Mazava be ny safidy Chaine sy Denise anisan'ny ambassadeur anay izay tohananay amin'izay zavatra rehetra ataony na dia hetsika karakarainay na tsy karakarainay. Izany hoe tamin'ity zany i Louveteau compagnie no nisafidy akan'zareo dia arahanay anatin'ny fanohanana ny Chaine sy Denise sy fananan'le hetsika ny fiarahanay izay irena moa itoy hatrany dia fitimy famaly zany le izy. Amin'ny alalan'ny ticket place no anaovana ny famandrehan-toerana amin'ny fampisehoana izay ho atao amin'ny faran'ny taona izao izay ho tanterahana ao amin'ny Carleton raha ny fanazavana ireo mpikarakara. Lantsindrina tompoko ny fikorontanana kely vokatry ny fahatapahan-jiro fa na eo izay olona izay dia miezaka hatrany izay apita ny vaovao amin'ny fomba rehetra. Noho izantsika ny fampalaam-baovao ary dia anisany azo hitarafana ny finiavan'ireo tanora mifantoka amin'ny voka-pikarohana amin'ny fianarana izay ataony ny fandraisana anjara amin'ny fifaninanana ka isan'izany ny mpianatry ny tezara ao amin'ny Universitény Mahajanga izay nibatany amboara miisa 4 tamin'ny amboara enina nandritra ny fifaninanana symposium international mikasika ny bien-être et santé izay nataony tapaky ny volana Desambra teto Andrenivohitra. Noromban'ny mpianatra tezara avy ao anivon'ny Universitény Mahajanga ny amboara misa 4 tamin'ny amboara misa 9 nandritra ny fifaninanana symposium international bien-être et santé andiany faharoa izay nokarakarain'ny CNARP na ny Centre national d'application de recherche pharmaceutique. Misy comité scientifique mikarakara an'io ary maro ny olona mandray anjara amin'izany dia matoa sélectionné zany ny ankizy dia efa étape anankiray ezaka anankiray goavana zany. Efa nandeha moa zany ny présentation ny communication na ny affiché na ny oral dia tsy nitsanga menatra isika eto Mahajanga tamin'ny alalan'ny école doctorale génie du vent sy immodélisation satria raha prix anakenina no zaraina tany dia nefatra zany azotsika katia Mahajanga mitondra fisaorana voan'izy miravavy moa neto fa ny ankiray tsy eto zay nazo prix fisaorana sy fakatelemana ary miaraba azy ireo koa zany amin'ny tondrany zareo avo dia avo
ny asany université Mahajanga sy indrindra moa zany ny école doctorale génie du vivant et modélisation. Voka-pikarohana samy manana ny mampiavaka azy avokoa no nandresy lahatra ireto komity sy ny mpitsara ny fifaninanana ireto. Premier prix ny poster Mademoiselle Sidonie. Titre anenazy dosage de métaux lourds chez les poissons otolithes dans les baies de Toamasina. Premier prix poster. Io avy amin'ny équipe d'accueil ny études marine, substance marine, biologie marine ao amin'ny EDGVM. De troisième prix poster, prix faharoa nazo amin'ny poster avy aty Majunga, Mademoiselle Rama izy présente io. Le asany présente natao fabrication du savon anti-poux à partir de Nîmes. 150 maladies, fantatratsika plante 150 maladies. Io nazahoagna troisième prix. Io amin'ny équipe d'accueil ny pharmacologie, substance naturelle et pharmacologie. Ao amin'ny EDGVM toujours. Eo amin'ny oral nahazo deuxième prix atsika Mahajanga Mademoiselle Elia avy amin'ny équipe d'accueil sciences sociales. Éducation sexuelle cas de campus d'Ambondrona. Étude nataony tamin'ny campus d'Ambondrona io tamintsika teto no présenté ny tany nazahoany deuxième prix. Ny fateloambin'ny folo ka hatramin'ny fadimy folo ny volana desambra teo no tanterahana ity symposium izay natao tao Antananarivo. Nitranga mpiara-monina dia raim-pianakaviana iray araiky amin'ny 30 taona avy nividy omby nonovony ny mpitandro ny filaminana tamin'ny fomba feno abibiny tany amin'ny commune Andranomamy district ny Ambatoboeny ny talatalasa teo. Nateriny ireo atao hoe zaza fotsy teny amin'ny mpitandro ny filaminana io raim-pianakaviana io rehefa voalaza fa nitondra omby alatra. Tsy nisy resaka fa namona avy hatrany ity farany ireo mpitandro ny filaminana araka ny fitarainany ireo fianakaviany. Fanazavana. Niala tao amin'ny trano finina ny vidy omby rehefa nahazo taratasy ara-dalàna avy amin'ny fokontany ity raim-pianakaviana ity ny alatsinainy araka ny fitantarany ny fianakaviany. Teny an-dalana montsy fodiana ny araka tamin'ny omby novidiana ity farany sy ny namany no nifanena tamin'ny zazafotsy na ireny mpiambina tanàna ireny ka natolotra izy ireo avy hatrany tany amin'ny mpitandro ny filaminana. Niezaka nanazava sy ny angavy ny hoentina any amin'ny fokontany misy azy sy ny nahazo ny taratasy mazava io raim-pianakaviana io. Saingy tsy nihaino azy ireo mpitandro ny filaminana raha nitatitra trany. Rehefa tonga tany amin'ilay toerana vita amin'ny famarotana an'ilay omby fa hoe ilay tena manao an'ilay taratasy ny zoma Androany. Dia teny an-dalana nefany niala kelikely adiny iray sasany taorianan'izay. Dia fanena tamina zaza fotsy mitondra antsy lava be ireny. Roa lary zareo niaraka dia nahitany iny namany tonga dia niamotra. Fa izy moa tsy manana eketra ninona dia nanontany fotsy ilay zaza fotsy hoe omby veza ty. Dia omby alatra dia tsy omby alatra ty fa ndao zaho eto amin'ny gendarme raha hoentinareo. Rehefa ny fitantarana anatry-maso zany nanazava izy hoe ndao zaho eto amin'ny afaka tany misy anafa zaho olona madio. Fa tsy nihaino mihitsy ilay gendarme fa tonga dia nitifiriny zareo aloha tamin'ny tanany voalohany. Vita tamin'ny tanany dia nasiany zareo nandohalika izy dia nitifiriny zareo indray teo amin'ny tratrany. Dia mbola tsy nety maty izy dia nitsondromy zareo antsy amin'izay teo amin'ny tendany. Tsy nanazavana mihitsy zandary ary zandary manamona anazy efa tsy hita. Tamin'ny toerana tsisa tanelanelana tanàna namono zareo anazy. Fa ilay fokontany kely eo akaikiny izany no naheno an'ilay pobazy dia lasa nandeha nanaraka dia jerevana zandarima mikatikatara. Zandarima efatra namono anazy. Nasisa zareo tao anatin'ilay katikatara izy midina dia namaly satria fa fantany hoe tsy maintsy tifirina izy. Dia ny tanany tazona tamin'ny varavarana iny nitifirin'ilay zandarima voalohany. Dia farany izy nanaraka dia iny amin'izay ny fokon'olona nahitany iny ny olona sasany. Dia nanaraka dia miteny izy hoe vadiko malemy, za telo ny zanako fa andao zaho hita amin'ny tany misy anakay dia manamarina nareo. Raha mpangalatra zaho dia tazominareo gadrahanareo fa tsy maninona. Tsy mety misy zandarina zany tsy mety nazavana fa maty foana ny ty alahy. Mpivarotra akondro ny asan'ity mpiray-pianakaviana ity raha ny fanazavana ihany saingy voalaza fa namaly ireo zandary ary nitondra fitaovam-piadiana ity farany araka ny tatra nataon'ireo zandary. Filazana izay nodisony ireo fianakaviany. Lasan'ireo mpitandro ny filaminana ihany koa ny vola sy ny finday teny aminy ary ny kara-panondro.
ireo mpitandro ny filaminana ankilany no lazain'ireo mponina fa efa mpampiasa hery tsy misy fanadiadiana tahaka io tranga io. Tsy zandarma taty aminay no tifitra anazy fa zandarma any avy any amin'ny tanàna dia mandeha misy piazy eo ambalanjanak'omby dia zandarma ny ambalanjanak'omby zany no natson'ilay zazafotsy nitondrasan'ilay zazafotsy anazy fa tsy zandarma taty an-dranomamy satria ilay izy anelanelany an-dranomamy sy ambalanjanak'omby ilay toerana. Izy raiky amin'ny 30 taona dia ndrasany maheninay zany satria misy fianakavianay zandarma ihany any amin'ny vatanana any dia nitapitra taony zareo tonga tany amin'ny lehibe tany zany any 5-10 taona izy dia nitondra basy nitondra namaly an'zareo nefa nijerevana iny amin'ny tanany iny misy tady dia olona namaly an'zareo ifampitifitra an'zareo hoe dia hofatora an'zareo no nivoaka amin'ny tanàna fa tsy fatany fa noentina izy hoe andao fa na eno hoe ary misy omby midy dia izy efa hividy nazo anankiray izy dia hoe nampiana anankiray le izy dia lasa niteraka fahafatesana ohatr'izao. Tsy azoko amin'ilay zandarma zany tena mahagagana an'ilay zandarma hoe efa fahenoana anazy efa matetika fataon'zareo mihitsy aleha satria misy toerana any ambanivohitra amin'ny adin-dririnina zay koa efa nanaovan'zareo anio. Tsisy fanadihadiana tsisy ninina fa tonga dia piserina fotsiny ilay olona. Misy vola niaraka tany aminazy tao mbola misy ankoatran'ilay vidin'ondry zany rehefa nikotiana dia mbola misy dia nialina sian'ny etsy ny telefona lasa ny kapa nentin'zareo mizetrin'zareo any. Narina tamina toerana iray nivatana mangatsika ny ity raim-pianakaviana ity taoriana amonoana azy raha ny fitantaran'ireo fokon'olona ka ny alarobia teo vao hita ny fianakaviany. Tsy anaiky ny famonoana ny hava ny fianakaviana ity raim-pianakaviana ity ka ny lazany hitory. Manao antsoava amin'ny tompona andraikitra ihany koa izy ireo manoloana ny fampiasan-kery ataon'ny mpitandro ny filaminana mianjady amin'izy ireo. Mifandraika amin'izay hatrany dia manao hery famoretana amin'ny vahoaka ao amin'ny distrikany Mahabo ireo mpitandro ny filaminana sasany raha ny fitarainany ireo mponina any an-toerana amin'izao fotoana mitaraina ary manao antso amin'ny tompona andraikitra isa tokony ny mponina mba hijeriny fotony zava-misy marina any an-toerana. Nisehoana fakanan-kery ny zazavavy kely iray atao ankily valo distrikany Mahabo tamin'ity herinandro ity. Raha ny loharano baovao azo avy any an-toerana, lehilahy roa sy vehivavy iray no voasambotra ny mpitandro ny filaminana omaly alina atao Morondava tokony tamin'ny 12 alina. Ireo olona ireo izay voatontona tamin'ity raharaha fakanan-keriny ity. Raha ny fantatra, avitra somatsara ilay zaza ary efa tavaverina amin'ny ray aman-dreniny. Ireo olon-dratsy kosa ankilany henentin'ny mpitandro ny filaminana, saingy rano vaovao iray sy ny fanadihadiana natao notofirin'ny mpitandro ny filaminana ireo lehilahy roa ireo, ary tsy notofiriny kosa ilay vehivavy. Fanontaniana mipetraka araka izany ny hoe inona no antony namonoana ireo olona roa ireo fa tsy natolotra ny fitsarana. Misy marina tsy tiana avoaka ve? Andrasana araka izany ny fanazavany ny mpitandro ny filaminana manoloana ity raharaha ity. Ankilany tsy nijanona eo ihany ny fampiasan-kery ataon'ny mpitandro ny filaminana amin'ny faritra iny. Raha ny fitarainan'ireo mponina ao Tanandava distrikany Mahabo nodoran'ny zandary sy ny miaramila avokoa ny trano tao amin'ity tanàna ity fa lazain'izy ireo fa misy dahalo. Saika nitondra fiasana tamin'izany ny zaza sy ny olon-dehibe any an-toerana. Miantso ireo tompona andraikitra isan-tokony araka izany ny vahoaka any an-toerana mba hijery akaiky ny zavatra mitranga any amin'izy ireo. Famanomboka amin'ny famonona vilanany ankizy amin'izao fotoana ny fanavotana sy fanatsarana ny taranaka any aoriana ny ankizy amin'izao fotoana izay miaina tanteraka anatin'ny fiarahamonina feno herisetra. Isan'ny fomba entina mihezana ireo ankizy ny famakiana boky hoy ny teo anivo ny fikambanana misehatra amin'ny fametrahana ny fandriampahalemana. Potika ny fiarahamonina ankehitriny miaina anaty herisetra ny ankamaroan'ireo ankizy amin'izao fotoana. Tranga izay manome vanany tsy fandriampahalemana ary mitarika fahaverezana maha olona. Tranga izay manome vanany tsy fandriampahalemana ary mitarika ny fahaverezana maha olona eo anatin'ny fiarahamonina. Amin'ny alalan'ny famolavolana ny ankizy ara-tsaina no ahafana misoroka izany raha mifanazavany fikambanana HWPL miady amin'ny fametrahana ny fandriampahalemana eto Madagasikara. Araka ny tanjony HWPL moa zany hoe mametraka kolotsaina tsara, kolotsaina fandriampahalemana ho an'ireo taranaka faramandimby dia ao anatin'izay hoe mamola volandreo ankizy izay mba tena hoe ho tonga olombanona mifankahazo mba tsy hisian'izay ady izay tsony satria raha hitantsika amin'izao ankehitriny izao
mbola tsy tanteraka le izy ao anatin'izay tena hoe mbola misy ady maro misy eto anivon'ny firenentsika eny anivon'ny firenena maro samihafa dia nefa ny singa fototra ahafahana manatanteraka an'izay fiadanan'izay dia ny olona tsirairay avy dia izay indrindra ny antony ikasianay an'ireo ankizy any anivon'ny EPP Beazina dia mbola kely mba ahafahan'izy ireo tonga iraky ny fandriam-pahalemana ahafahany izao tontolo izao hivoatra tsaratsara kokoa. Amafisina araka izany fampianarana omena ireo ankizy eny anivon'ny sekolim-panjakana tafiditra anatin'izany fanentanana amin'ny famakiana boky. Araka ny lazaiko teo dia hoe ny ankizy amin'izao manatanteraka fampianarana isaky ny sabotsy eny anivon'ny EPP misy an'izy ireo ao anatin'izay ny vokatra tena hoe hitanay ary azon'ireo talentsaikoly tsirairay avy hijoroana vavolombelona dia tena hoe miova ny fitondrantenan'ireo ankizy izay samihafa ny fitondrantenan'ireo ankizy izay miatrika ny fampianarana isaky ny sabotsy sy ireo ankizy izay tsy manatanteraka an'izany. Fampiroboroboana ny kalitaon'ny fampianarana dia ahafahan'ny ankizy mampivelatra saina kokoa, mifankahazo kokoa mba hisy ny firindrana sy ny fiadanana. Totosa androany hetsika Symphonie de la Paix izay notanteran'ny HWPL. Tanjona ny anapariana ny gadona mozika symphonie izay mariky ny fandriam-pahalemana amin'ny ankabeny. Indray bava amin'ny maresaka avy any ivelany dia maherin'ny roa alina ireo palestiniana maty vokatry ny ady eo amin'ny Israely sy Hamas. Olona narivony ihany koa no nifindra toerana vokatry izany. Andrasana hatreto izay mety ho fanapakevitra ho raisin'ny firenena mikambana manoloana ity ady ity. I États-Unis izay tsy mbola niditra mivantana tamin'ity ady teo amin'ny rotonta ity aloha hatreto. Dia izandreto miklasy tompovavy no masaka azy mitolotra tamin'ity alina ity isorana feny no nanjo izany hatramin'ny farany. Mame fotoana anao ny ekipan'ny fampahalalam-baovao ho amin'ny rahampitso amin'ny valora alina. Mandra-piana tompoko. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Patimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal.